fikambanana fitina no fisabona maimaipona dia maro ireo aretina hafa ankoatra ireo aretina azo avy amin'ny cyclone no nandalo teto amin'ireo mpitsabo aretina efa nitaiza ireo olona tonga nandritra ny fotoana ela saingy noho ny tsy fisian'ny fahefa-mitsabo sy noho ny fahalavitany tompom-pahasalamana sy ny hopitaly dia izay izy ireo vao nidodidodina ny nararoatra izao fandalovan'ny fikambanana fity izao. Io misy tafanitso io zany rivotra gany dia nanatona le zaza mipipi eto dia zay zany navoana azy amin'ny tongo fa nahatsara ratsy anazy zany tsy dia tafanitso rehetrarehetra io zany nahazo azy tamin'ny tendrony fotsiny fa rezy rehetra angamba dia tena namahirana be zay nifandeha tamin'izay zoma zay. Tamin'ny sokolony avy misy rano be no na fantsika raha mandaty fa iana no vegazy na sendritraiky na fantsika fa raha hoe be tsy haiko. Matunga nazi mararmaso zany amin'ny mitotolo rano maloto amrano maloto amrano be taminay teto iny zany mamparara azy mampararmaso azy ay lohana anakoraiky tia koa misy ba lohany mangilingily amin'ny misa amrano maloto eny misa rano maloto amizay miantso amrano maloto eny farana amizay mangilingily lohany feno baibay aby hatramin'santsy avy avao sanany zany samy dokotera avy avao bala hoentina foanana amin'ny dokotera fa tsy afaka mihitsy tsy afaka. Fokontany manamorona ranomasina ny fokontany Ankiambe firaisana Mahavatse I voalohany anatin'ny sektorany Toliara voalohany be poneto satria mahatratra 720 sy 400 amin'izay mamorondrika azy izay dia divotry ny rano ity tanàna ity. Taorana ny tongo zany tsy misy ainana foina ity fa raha iny ranomasina iny zany nonrongatsy tatoy zahay koa va sy manahaky reny namanay any amin'ny faritra barabaratsany reny ohatsy ny hoe Tsikobory, Befanamy, Miary nanahaka an'ireny zahay raha ohatsy ranomasina ity zany nonrongatsy nanato tara ny fiavianareo teto mijery anay amin'izao resaka ara-pahasalamana zao satria ilombolo ny vahoakinay ino someboseby any reo ka isaorako anareo koa eto aloha fa tonga eto somatsara koa anareo zany tsabo eto Cyclone tamin'iny are Cyclone iny. Nirongatra teto Ankiambe ny areti-kibo ny gripa mahery ary ny tazo maro tamin'ireo aretina tsy vita nandritra izao fizaham-pahasalamana maimaimpoana izao teto Toliara no navatany fikambanana Fitia avy hatrany any amin'ny hopitaly toa ny appendicite aiguë, ny hernie ary ny fahatarana ara-tsaina. Feno fankasitrahana ireo mponina tamin'izao hetsiky ny association Fitia izao.